Iverina kely kosa anatin'ny ako ny fankalazana ny fetim-pirenena isika tsy diso anjara tamin'ny fankalazana an'ilay fetiny 9 jona izay moa ireo komina ambanivohitra isan'izany ny komina ny Sabotsynamehana ny Alarobia tato toy rehefa mahazatra aza dia vanim-potoana rehefa vanim-potoana toy izao dia misy ny fanomezana mari-boninahitra ho an'ireo izay na efa be teo anivon'ny komina. Toy ny efa fanao isaky ny fankalazana ny fetim-pirenena dia nisy ny matso lehibe izay nitanterahana teny amin'ny komina Sabotsynamehana ny alakamisy lasa teo. Nandray anjara tamin'ny matso ireo mpitandro filaminana tao ihany koa ny mpianatra ny mpiaro ny zon'olombelona raha tsy laza afa-tsy ireo. Notanterahana tamin'ity fotoana ity ny fanolorana ny mari-boninahim-pirenena man'ireo izay navita be teo anivon'ity komina ity ka nisy ireo nahazo ny officier, ny chevalier ary koa ny ordre de mérite. Nisy ny fizarana diplôme ho an'ireo izay niofana ho mpanazatra eo amin'ny taranja baolina kitra. Naseho nandritra ity fotoana ity ihany koa ireo fitaovana samihafa iasan'ny komuna.